Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafalinina indray no andorana anao vaovao mahakasika ny toetry ny andro sy ny toetrandro amin'ity anio ity. Ao anatin'ny izay vaovao izay ary mahakasika ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka ho an'ny rapitso manokana dia somary mbola mitoetra ny volonandro fahavaratra aty amin'ny apahatelo avaratry ny nosy aty raha toka hitoeran-tsikelikely kosa ny tokan'ny alizay aty amin'ny ilany atsinanan'ny voatany manontolo iny toy moa izay tokan'ny alizay toeran-tsikelikely izay ho an'ny sabotsy ka hatramin'ny alahady. Hojerentsika amin'ny atsipiriana avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia misy ny sisan'orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritra sava aty sy analanjorofo aty. Misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny molotsiraky ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany atraty amin'ny atsimo atsinanan'ny nosy aty. Somary mandraondrahona ny ilany atsinanan'ny voatany manontolo ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisy. Mitolakandro kosa indray ho an'ny izay rapitso izay ihany dia mitoetra ny orana tandrifin-drahona miverankotroka aty amin'ny faritra Sofia, ny faritra Diana, ny faritra Sava, ny Tatakely aty amin'ny Analanjorofo, ny Takariva. Misy tandrifin-drahona ihany koa ny molotsiraky ny faritra Atsinanana sy Vatovavy. Somary mandraondrahona hatrany ny ilana atsinanan'ny voatany manontolo ifandimby-ndrahona sy ny masoandro aty amin'ny faritra sisy. Raha ny vinavina mahakasika ny maripana kosa indray dia sy nahitana fidinany ny ambony indrindra aty amin'ny voatany manodidina ny 2 amby roapolo ka hatramin'ny 3 amby roapolo degré celsius izay molotsiraka atsinanana kosa dia 4 amby roapolo ka hatramin'ny 4 amby roapolo degré celsius, 7 amby roapolo ka hatramin'ny 1 amby telopolo aty amin'ny molotsiraka andrefan'ny nosy raha toka ny mafana indrindra aloha dia aty amin'ny faritra betsiboka mahevatanana 7 amby telopolo degré celsius, torak'izany ihany koa Antsohihy 7 amby telopolo degré celsius. Toy ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray dia mbola mitoetra saika ao anatin'ny tontolo andro ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny molotsiraky ny Antala, Analanjorofo sy ny faritra atsinanana aty. Somary mandraondrahona ny ilany atsinanany voatany, ny masoandro mibalika kosa no mibahantoerana aty andefan'ny nosy atsimon'ny nosy aty. Raha ny vinavina ho an'ny maripana dia manodidina ny 2 amby roapolo ka hatramin'ny 4 amby roapolo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany, 7 amby roapolo ka hatramin'ny 9 amby roapolo ny molotsiraka atsinanana raha toka 4 amby roapolo no mihoatra ny molotsiraka andrefan'ny nosy. Iny mafana indrindra moa dia mbola ny faritra betsiboka sy Sofia hatrany 7 amby telopolo degré celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa indray ary dia ho an'ny tontolo andron'ny alahady ny maina aloha no mibanterana saika manerana ny nosy fa mbola misy hatrany ny Takariva ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritra atsinanana molotsiraky ny Analanjorofo sy aty amin'ny molotsiraky ny faritra Sava aty. Mahakasika ny maripana ho an'ny alahady kosa indray dia midina ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany 2 amby roapolo ka hatramin'ny 3 amby roapolo degré celsius, ny molotsiraka atsinanana kosa indray dia 7 amby roapolo ka hatramin'ny 9 amby roapolo degré celsius, manodidina ny 4 amby roapolo ka hatramin'ny 3 amby telopolo ny molotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia 7 amby telopolo degré celsius mbola aty amin'ny mahevatanana sy Antsohihy hatrany. Ety ampamaranana dia tianay ny mampafantatra fa notanterahana androany tety amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro ampandrianomby ny atrikasa famoahana ofisialy ny tatitra fahatelo mirakitra ny fiovahan'ny toetrandro voamarika sy ny fiovan'ny toetrandro vinavinaina eto Madagasikara. Tonga nanatrika izany ny mpiara-miasa sy ny mpanohana ary ny mpiray ombinantoka amin'ny meteo Madagasikara lanonana izay teo ambany fiahin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Tolotra mahimaimpona ho an'ireo mpanapa-kevitra ara-politika ny manam-pahefana ary ny sarambabem-bahoaka moa ity tatitra fahatelo mirakitra ny fiovan'ny toetrandro voamarika sy ny fiovan'ny toetrandro vinavinaina eto Madagasikara ity. Dia izay ny vaovao masaka natolotra antsika tamin'ity anio ity. Maka sitraka anao indray nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary ilomatoka.